Revako malala ho amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavan'ny tompo. Amen. I Jesosy Kristy no teny fikasana. I Jesosy Kristy no teny fikasana. Misongadina ao amin'ny finainantsika an'io bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7:10, ny andininy 2:30 hatramin'ny 7:30. I Jesosy Kristy no teny fikasana. Raha ny marina, i Jesosy Kristy no fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Tamin'ireo dimisionera izay nataon'ny Apôstôly Paoly sy ny namany, tamin'ilay fitetezam-paritra mitory ny filazantsara dia niezaka nanazava ny apôstôly ny amin'ny Jesosy Kristy izay toriny, ny amin'ny filazantsara izay aparitany. Ambarany eo anatin'izany fanazavana izany fa misy ifandraisany tokoa amin'ilay fivavahana jodaisma fahizay, ilay fivavahana jiosy fahizay, ity Jesosy Kristy izay toriny izy ireo ity. Ambara ary fa tanteraka tao amin'ity Jesosy ity ny fampanantenany ny teny fikasana tany amin'ny fahatestamenta taloha rehetra. Andriamanitra ohatra dia nanorina teny fikasana ny amin'ny izay hahazahoana lay tany fampanantenana, lay tany Kanana. Dia indro tanteraka tao amin'i Jesosy zany. Lay tany Kanana dia endrika hita maso, fisantarana fotsiny ihany ny fiadanana. Fa i Jesosy Kristy no tena fiadanana. Tao amin'i Jesosy ny fitsaharana. Tany amin'ny fahatestamenta taloha dia efa voalaza ny mahazanaka any Jesosy, ny mahazanaka lay tonga zay amonjy. Voambara eto ny voalazan'ny Salamo sy ny voalazan'ny bokin'i Isaia, zany hoe ny tononkira sy ny mpaminana, dia samy manambara fa zanaka lay ho avy amonjy. Dia indro ary ny zanaka lamatoa an'Andriamanitra dia i Jesosy Kristy no tonga amonjy izao tontolo izao. Io Jesosy Kristy io, lay tsy mba mety loha, lay tsy mety maty, lay natsangan'Andriamanitra avy tany amin'ny toerany maty mihitsy aza. Fatanterahany teny fikasana zany, satria izay rehetra te ho velona dia tsy maintsy miaraka atsangana amin'izy Jesosy Kristy ihany koa. Fatanterahany teny fikasana zany, satria ny vahoaka ny testamenta taloha dia vahoaka efa nilona tao anaty fahotana, efa tafasaraka tamin'Andriamanitra, ka tsy maintsy miainany sy miandry ny fitsanganana vaovao indray ao amin'i Jesosy Kristy. Koa satria vahoaka niaina tao anatin'ny fahotana, tao anatin'ny aizin'ny fahaverezana, dia miandry sy mitsena ny famondrampon'Andriamanitra sy ny famelan-keloka entiny. Dia indro fa notanterahana tao amin'i Jesosy Kristy ny famelana ny heloky ny olona rehetra, ary ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no ivony na faratapon'izany famelan-keloka izany. Mazava arak'izany fa tena i Jesosy Kristy mihitsy no votoatin'ilay teny fikasana. Ao amin'i Jesosy Kristy dia tsy angambangamba, tsy onohono, tsy andrakandramana, fa tena fiainana, tena fiadanana. Ao amin'i Jesosy Kristy
no misy ny fahatanterahany fiadanan'Andriamanitra rehetra. Izany no filazantsara torian'ny apôstôly, mifototra ao amin'i Jesosy Kristy, mifantoka ao amin'i Jesosy Kristy. Noho izany, izay rehetra milaza fampitory filazantsara izy, kanefa tsy miteny an'ity Jesosy Kristy ity, dia foana ny filazantsara izay toriany. Izay rehetra manambara, ambara sy lazaina hoe mpizara ny filazantsara, kanefa tsy manambara amin'ny Kristy, dia tsy misy mahafilazantsara azy, fa i Jesosy Kristy ilay fahatanterahany teny fikasana, io Jesosy Kristy io mihitsy, io no filazantsara. Mazava zany ry havako malala, fa izay rehetra mangetaeta filazantsara dia mangetaeta ny Jesosy, ary izay mandray ny filazantsara dia mandray ny fiadanana izay entiny. I Jesosy no teny fikasana, tanterahan'Andriamanitra tao amin'ny zanany ny famonjena ny olona rehetra. Andao ary ry havako, tsy salasala intsony. Andao ary isika iroso anatona ny Kristy ilay fiadanana ho antsika. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra, ilay Andriamanitra fiadanana, ilay fahatanterahany teny fampanantenana, nanalanay tamin'ny maizina, nitondra anay ho amin'ny fahazavana mahagaga. Misaotra anao izay Tompo, fa tsaronay lehibe loatra ny famondram-po sy ny famelan-keloka, ny fiantranao Andriamanitra, ka dia nahafonao na dia ny zanaka malalanao nilay tokanao azy. Indro ary izay Tompo, mametraka ny fiainam-panomponay, ny fanarahanay anao Andriamanitra, ny fanoloran-tenanay ho eo aminao, mba ho masina sady tsy hanatsiny eo anatrehanao izahay, fa mivavaka izay ho an'ny fanomanam-panahinay, ny fiomanam-panahinay, ny amin'ny asa fanomponay rehetra fanao amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Taio sy ampaherezo izahay, fa mivavaka ho an'ny fiainam-piarahamonina sy ny tontolo manodidina anay, indrindra eo anatrehan'ny tebiteby sy ny ahiahy, eo anatrehan'izay mety hiaviany ny siklôna, ny andro ratsy izay manakaiky anay. Meo anay ny toky Andriamanitra, fa tsy andao na hafoy anay ianao, ary ianao no ampahery manokana ireo rehetra izay marefo amin'ny lafiny rehetra, marefo amin'ny finoana, marefo amin'ny fotodrafitrasa izay hipetrahany, marefo amin'ny fivelomana, marefo amin'ny fidiram-bola. Ianao Jesosy hijery sy hamangy amin'ny fitsarana ho azy ireny. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.